No tanterana nanomboka omaly tamin'ny 7 ora maraina ny instruction na ny famitorana teny anivon'ny fitsarana tao Arivony Mamo, ireo olona 7 voaroiroy tamin'ny fandrobana sy ny famonoana ireo telo mianaka tany Mamolada Imeritsiatosika ny 17 ny volana Aogositra lasa teo. Nahiditra avy hatrany eny Tsiafa ny roa tamin'izy ireo ary ny 5 navotsitra raha ny fanazavan'ny episolo vavan'ny fianakaviana. Olona 7 zany no tratran'ny gendarme nentina teny. Nanomboka tamin'ny 7 izay no voantso nanaovana ny famitorana io dia naharitra ela dia ela zany satria efa tamin'ny 7 alina izay vao nivoaka zany ny fanapahan-kevitry ny mpitsara-panao famitorana dia roa lahy tamin'izy ireo no voatazona eny am-ponja eny Tsiafa. Fa ny anaky 5 kosa zany dia nanapa-kevitra fitsarana hoe alefa mody avokoa izy 5 lahy ireo. Kasika an'ilay roa lahy aloha mazava ny tao anatin'ny atota taratasy fa tena misy mivesatra. Porofo mihitsy ara zany izay mitoaka amin'ny tendan'izy ireo tao anatin'ny atota taratasy. Kasika an'izy 5 lahy kosa tiany ho tsindriana ihany zany indrindra mampisolo vavana fa ny anankiray amin'izy ireo dia tena nanana yahiyahy ary tena hoe misy vesatra be da be ao anatin'ny atota taratasy mikasika anazy nefa dia izay moa zany ny fanapahan-kevitry ny fitsarana fa dia navotsitra izy aloha fa izay dia tsy amela moramora n'io raharaha io zany fa anaraka akaiky hatramin'ny farany mihitsy ny famitorana dia mbola hitohy ary amin'ny 24 septembre ho avy izao ny enquête au fond. Anohy hatrany fanadihadiana ny fianakaviana raha ny fanazavana hatrany afantarana ireo izay tompon'antoka rehetra tamin'ity raharaha ity. Misaotra ihany koa izay ny fokon'olona tao Imeritsiatosika izay nanampy be da be anay tamin'ny fikarohana. Ireo olona navandoza nanome fanazavana be da be zany dia mbola miangavy ianareo izahay izay rehetrarehetra mety nahita na nahafantatra zavatra nalonilony mikasika an'ity raharaha ity hoe nahafantatra olona nanadisadisa tamin'ny antenaina mbola miangavy an-tanandroa izay mba hanampy anay zany amin'ny fikarohana ny marina amin'ity raharaha. Hatreto tsy fantatra marina ny antony namonoana azy telo mianaka ireto ary manohy hatrany fikarohana sy ny fanadihadiana ireo tompon'andraikitra amin'izany.